La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Miampy enimpolo indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra navoaka ny CCO Covid-19 Ivato androany. Niampy 20 amin'izany kosa ireo sitrana somatsara. Nody atandrazana ary nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ivato ny atoandro teo ireo teratany malagasy tany Maurice. Maro ireo fepetrany raisiny CCO Covid-19 mialoha mandritra ary aorian'ny fahatongavan'izy ireo raha ny fanazavana isoroana ny fiparian'ny valanaretina. Fanatsarana sy fanamboarana fotodrafitrasa maro no notondrosaina tany Fianarantsoa tamin'ny alalan'ny tetika SAPADEV na ny programme d'appui au développement de ville d'équilibre. Eo ohatra ny fanarenana ny Vieville, ny circuit de Rizera sy ny maro hafa. Nanao hetsika fanairana ny fitondram-panjakana ireo mpiantsehatra amin'ny fitaterana regionaly tao Tomasina, mangataka ny anokafana ny lalana izy ireo ahafahana tsiraray mamelona ny ankohonany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nanao fihetsiketsehana tamin'ny faritra maherin'ny 30 tany Frantsa ireo mpifindra monina tsy manana antota taratasy ara-dalàna. Tsy eken'izy ireo ny herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana miaro ny sistany ary mitaky ny ampanarahan-dalàna azy ireo ny LDH sy ny GCT solidaire. Andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa indray to anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika azy avy hatrany ny ampy 70 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara raha ny tatitra navoakan'ny CCO teny Ivato tamin'ity androany ity. Ny ampy 20 amin'izany kosa ireo olona sitrana somatsara raha izay taramarika ofisialy izay atrany. Iona Saina no mitondra ny fanadihadiana. Araka ny tatitra avy eo anivon'ny CCO Ivato ny tolakandro teo, ny ampy 70 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara raha toa ka ny ampy 20 ambizato ireo sitrana somatsara. Ny isan'ny olona vaovao voatily mitondra ny tsimikaretina coronavirus dia 70. Ny isan'ireo olona sitrana kosa dia 20 ambizato. Ary ny lodimandry dia tsy misy ny forme grave dia ny ampiray izany hoe lasa 7 izany. Ka toy izao ny fitambaran'ny taremarika 3,900 zany ireo olona nitondra ny tsimikaretina coronavirus sy mbola mitondra izany tsimikaretina satria ao anatin'izay ny efa sitrana sy ireo mbola tsaboana dia mizara ho 370 sy 700 mbola ao anatin'ny fitsaboana zany 770 no efa sitrana ary 310 no efa nodimandry. Ny forme grave moa izitsika dia anaky 7. Tahaka izao kosa ny mahakasika ny Antsiprieny amin'ireo antotanisa ireo raha ny fanazavana trany. Ireo fitilian'ireo moa zany dia avy amin'ireo hoe fakana singa paritaka manerana ny nosy amin'izay toerana zany nakana singa ny amin'ny olona tokony nanaoviny izany fakana singa izany. Ny 470 tamin'ireo 150 ambizato no nahitana ny tsimikaretina ary avy eto Antananarivo avokoa izy 470 ireo. Ny laboratoire mobile Tomasina dia nanao fakana singa zato zany dia tamin'ireo rehefa notiliana izy ireo ireo zato ireo dia 470 no nitondra ny tsimikaretina coronavirus, ny 12 tany Feneriva-Tsinanana ary ny anakefatra azafady dia avy teo Tomasina izay no maha 470 azy, izay no maha 80 zany ny tranga vaovao izay hozaraina amintsika amin'ity andron'io ity. Dia 20 ambizato sitrana zany dia mitsinjara ho toy izao. Ny 7 ambizato dia avy tany Tomasina avokoa faritany Tomasina. Dia ny raveo mbola idirantsika kely ny Antsipriany Moramanga ny anaky 7 ny tao amin'ny hôpitaly be Fialantanana 3 Bongolava iray ary hôpitaly Andotapenaka ray. Ilaina trano ny fitandremany tsirairay indrindra fa ny fanarana ireo fepetra rehetra efa napetraka ho fisoroana ny mety ho fiparitahany ity valanaretina coronavirus ity.
Fa androany roapolo jona roapolo sy roa arivo kosa feno telo volana no nidiran'ny Madagasikara tao anatin'ny fihiboana satria tamin'ny faharoapolo ny volana martsa roapolo sy roa arivo no nahitana ny tranga voalohany teto Madagasikara. Tato ato ny tombo indray ny tranga teto Antananarivo renivohitra raha toa ka nahitana fihenana ny tany Toamasina midika izany fa mbola ao anatin'ny ady isika amin'izao fotoana izao ary mila trano sy angatana trano ihany koa ny fahatsiarovatena avy amin'ny tsirairay avy hanaraka antsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra takina ao amin'ny izany ny mahatonda-tsoratra. Mipetraka trano ny fanontaniana momba ny ady atao sy ny fipariahany valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Efa niarahany rehetra nahita sy narefa nampitomboana ny fotoana ahafahana miasa sy mifamezivezy amin'ireo faritra ahitana ny tsimikaretina. Izany hoe no alefahana kokoa ny fihiboana ahafahany mponina manao ny asany amin'ny andavanandro. Ny faritra sasany azy ankoatrana Analamanga sy ny any amin'ny distrikan'ny Toamasina voalohany sy faharoa, Moramanga ary Morafenibe efa naverina nanokatra ny fitaterana ao aminy. Ireo rehetra ireo anefa dia mbola miampy ilay hoe tokony ary tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana takina amin'ny ady atao. Raha ny hita, feno hipoka ny taksi be indrindra ny arivo, foana tsy kelikely ny fandrarahana fanafody, mitomboisa ireo tsy manao artava ao anatin'ireny fitateram-bahoaka ireny. Ankoatra ireo, raha ny hita eny anivon'ny fiarahamonina, maro ny fitangoronana etseroa, manao baolina, manao domy, manao karatra, loto, mampiady akoho sy ny maro hafa. Izany hoe toadin'ny tsirairay fa mbola ao anatin'ny ady atao amin'ny coronavirus isika, telo volana aoriany ny tranga voalohany ny 20 martsa lasa teo. Raha toa ka tany Toamasina no nahitana tranga betsaka isan'andro herinandro lasa izay, nivadika ny rasa ankehitriny, Antananarivo indray no nahitana tranga betsaka. Ny alarobia lasa teo ohatra, miisa 220 ny tranga vaovao, ka ny 20 amin'ireo hita teto Antananarivo avokoa. Raha ny tarimarika ofisialy, tafiakatra 320 ireo namony ainy vokatry ny coronavirus. Raha tiana ny ho afaka tanteraka amin'izao ady atao izao, ilaina ny fandraisana anjara avy amin'ny tsirairay sy ny fanarahana ireo fepetra. Efa manao izay ho afa ny mpitondra amin'ny fanampiana sy ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Notseraina tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana nafarana ampiasaina amin'ilay ozinina mpamokatra fanafody. Fanafody misy 20 no vokarina amin'izany ka atao laharam-pamena ny famokarana ny CVO+. Efa misy ny fifanarahana amin'ny Bionex izay isan'ny mamokatra artemisia betsaka indrindra aty Afrika. Fitsinjovana ny vahoaka ho fanandratana avo ny mahamalagasy ary indrindra vato fehizoro amin'izao fankalazana ny fa 80 taona niverena ny fahaleovatena sy nijoroany ny folo alinda izao ny fananganana io izinina amokatra fanafody eto amintsika io. Na eo aza ireo minimanankorotana sy manelitsao ampisavorivory ny fiarahamonina amin'izao fotoana, tsikaritra amin'izany fa mila miroso ny firenena ary maneho ny fahavononany amin'izany ny mpitondra sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Ho mora kokoa ny rosoana amin'ny fampandrosoana ialana amin'izao fahantrana izao raha manana finiavana sy tsapahitanana tahaka izany ireo mpitondra. Tsy ho tafavoaka anefa isika raha tsy misy ny fiara-mientana, fa ny ona fahavononana andresi ny fahavalo na ny tsy hita maso tahaka ny coronavirus na ireo hita maso minimisakana izany fampandrosoana tiana apetraka izany. Izay makasika niny mahatonda-tsoratra iny fa tompona andraikitra ambony misy valo teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka ny telo tamin'ireo no talemisahana andraikitra ambony teo anivon'izany ministera izany no nahiditra amponja makasika ilay raharaha bonbon sucette izay niteraka resabe teto amin'ny firenena. Henri Florien. Isan'ireo raharaha nafampana teto anivon'ny firenena tato ato izay, ny mahakasika ilay raharaha bonbon sucette mitetina 20 miliary ariary teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Taorian'ny fanadidinana nataon'ireo ambaratonga ampahefana maro samihafa, tompona andraikitra miisa 7 no nahiditra amponja vonjo maika omaly. Hatreto ny fanadihadiana nisy dia tsy nisy tena nitsangana ho mpitory fa ny andohan'ny fanadihadiana dia fitoriana tsy mitonina anarana. Dia izay no niangan'ny fanadihadiana nataon'ny Bianco dia ny fara amin'ny fitondrana ny olona dia tia anivon'ny fitsarana. Voakasika amin'ireo olona 7 voapanga ireo misy olona 4 avy eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Dia misy olona 2 avy amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Dia misy olona 2 ihany koa ireo nahazo ny tsenam-barim-panjakana nanao an'ilay
asa. Amin'ireo voapanga valo ireo moa zany a dia 7 no entina teto anolohan'ny fampanoavana, dia ny ahiditra-ponja avokoa izy 7 menada mianaka ireo a, fa ny ray fahavalo kosa dia mbola tazominy eny amin'ny hôpitaly dia miandry ny fivoahany avy eny ny fanohizana mikasika azy. Vesatra maro samihafa raha ny fanazavana no antony ny ampangana azy valy menada ireo. Isan'ireny ny fanaovana taratasy osika, ny fahazahoana tsy ara-drary ny tsenam-baram-panjakana, nisy ihany koa ny fanapara-pahefana ary ny fikasana hanodikodim-bola mpanjakana mitetina 3.20 miliara ariary. Efa vita ihany koa ny fanazavana ny famotorana ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha ary anjaran'ny fitsarana avo no manohy ny fanadihadiana. Tao anatin'ny fanadihadiana dia izay rehetra voasaringotra dia noenoiny ny Bianco avokoa, fa ny teto amin'ny pôle anticorruption dia misahana ihany an'izay rehetra voakasiky ny fahefa-pitsaranay. Misy olona ihany tokoa mbola voarory eo anatiny, saingy fahefa-pitsaran'ny fitsarana avo moa izay zavatra izay dia misy atota taratasy mpanenjena iray hafa mitovidika alefa amin'ny fitsarana avo dia anohizana ny fanadihadiana mikasika an'iny, dia ny fitsarana avo moa zany mahita mikasika ny olona tompona ndraiky mpanjakana ambony io hoe inona ny tokony atao aminy. Tsy aivina fa taorian'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Rizatsoandriamanana sy ny ministra mpisoloterana vonjomaika ny profesora Asomako Elia Beatrice isana vonjomaika ity ministera ity no nanomboka nisokatra ny fanadihadiana teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Hoaraintsika hatrany moa ny fivoaran'ny toedrara manoloana izay fa nody an-tanin-drazana ary ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato kosa tamin'ny atoandro teo ireo teratany malagasy tany Maurice. Maro ireo fepetra noraisina manoloana izao ady amin'ny coronavirus izao mialoha mandritra ary aorinina izao fahatongavan'ireto olona avy any Maurice ireto izao raha ny fanazavana isorohana ny fiparitahana izay valana retina coronavirus izay ionona saina. Tamin'ny 12 sy 15 minitra no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ireo teratany malagasy misy 30 avy any amin'ny nosy Maurice. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fitondram-panjakana rotonta no nafahana natanteraka izao fampotiana ireo teratany malagasy izao. Entitra ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana na tany am-piangana na teto amin'ny fahatongavana sy ny any amin'ny tokatrano raha ny fanazavana. Ny fandaminana efa natao miala tany zareo dia efa nanao an'ilay test PCR, tena le prélèvement mihitsy zany. Dia zay rehetrarehetra negatif no niondrana tamin'ilay aéroplane. Dia tonga eto koa tsika zao araka ny hitanareo reo dia tsy maintsy mandray foana tsika ny mesure préventive rehetrarehetra. Dia mbola ataondray an'ilay test diagnostic rapide ry zareo. Zay zany vao tena matoko tanteraka tsika hoe tsy misy ahina reo olona reo. Dia afaka misy lettre d'engagement zay milaza an'ilay hoe BDB moa ny zavatra voasoratra ao anatin'ny lettre d'engagement hoe milaza ny toerana misy azy manaiky izy fa anaraka ny dispositif rehetrarehetra amin'ny resaka ny fahasalamana sy ny sisa dia manometraka ny adresy mazavatsara ao anatin'iny. Tsy atao mise en quarantaine izy ireo raha ny fanazavana fa afaka mody any an-tokatranony. Ankoatra izay misy ireo fepetra noraisina ihany koa ho an'ireo izay mipetraka any amin'ny faritra. Dia afaka miverina izy any amin'ny toerana misy azy. Ho an'ny Antananarivo zany dia efa afaka mody any amin'ny toerana misy azy izy. Misy koa anefany ireo avy any amin'ny faritany efa manomana isaorana ny ATT zay nanao ny fikarakarana satria hitambarantsika moa zay asa zao atsy ambadikatsy efa misy bus hitondra andreo any amin'ny faritany ary omena autorisation zareo ampafantarina azy fotsiny zavatra misy eto toerana amin'izao fotoana zao dia afaka tonga dia miondrana anaty bus ry zareo dia ho ataony autorisation tonga dia lasa ry zareo dia omena consigne le bus le car zany mba tsy hijanonjanona eny an-dalana. Zay zany amin'ny ankapobeny ny rindran-damina ataontsika amin'izao. Isy ny lamina apetraka amin'ny fanaramaso azy ireo raha ny fanazavana hatrany na eo aza ny famelana malalaka ody any an-tokatrano tsirairay avy. Antony nahatonga ny fanaramaso sy ny fanamarinana natao tamin'ireo antota taratasy no soniavina teo ampatongavana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato.
izay mahakasika ireny teratany malagasy avy any Maurice ireny fa ho fanatsarana sy fanamboarana ny fotodrafitrasa izay ihany koa ary maro no fanamboarana sy fanatsarana ny toto-tsaina atao fianaratsoa amin'ny alalan'ilay tetikasa PADEV na ny programme d'appui au développement des villes d'équilibre izany. Eo ohatra ny fanarenana ny vieille ville, io ihany koa ny fanarenana ireo circuit de rizière sy ny maro samihafa any antoerana. Nisy araka izany ny fidinana ifotony fanaraha-maso izay nataon'ny ministra tompony andraikitra sy ny eo anivon'ny maso ivon'ny Frantsa ho fanaraha-maso izay fitohizan'ny asa izay mianta Randrianaivo. Isan'ny misitraka tombotsoa amin'ny alalan'ny tetikasa PADEV na ny programme d'appui au développement de villes d'équilibre i Fianaratsoa. Asa fanamboarana sy fanavoazana maro araka izany ny toto-tsaina eto. Isan'izany ny fanarenana ny vieille ville, circuit des rizières, lac Anosy, marché d'Anjoma, jardin d'hôtel, jardin hôtel de ville sy ny maro hafa. Entina anatsarana ny tanàna sy ampiroboroboana ny fizahantany no tanjona amin'izao raha nambaran'ny maso ivon'ny Frantsa. C'est un projet qui vise à rénover la ville de Fianarantsoa, améliorer. Iray amin'ireo fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Frantsa ity ary tetikasa goavana ity tetikasa ity ho fanatsarana ny tanàna sy ampiroboroboana ny fizahantany. Ohatra tsara azo alain-tahaka eo amin'ny fiara-miasa misy eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa izao. Ici, comme dans les autres villes du pays, et un bel exemple de la coopération entre. Nijery ny fandrosoany asa teto an-toerana araka izany ny ministry ny fanajiriana ny tany sy ny asa vaventy niaraka tamin'ny maso ivon'ny Frantsa. Ny tetikasa PADEV izay tanterahana amin'ny alalan'ny famatsimbolan'ny gouvernemanta frantsay amin'ny alalan'ny agence française de développement, eo ihany koa ny fanjakana malagasy. Fanjakana dia misy lalana efatra natao eto. Ny anankiray moa zany miala eto amin'ny salfa mandeha ny Andrinjato izay ho atao enrobé eo ambany daholo zany le rivony rehetrarehetra reny. Dia ny anankiray faharoa tia tampony borty mandeha miakatra manaraka niny miakatra iny. Dia zara anankiroa zany io le enrobé rehetrarehetra zany averina ho noir daholo dia misy lalantany avadika atao pavé. Dia ny lalana fahatelo miala avy eto Ambodirano mankany ambony Fahidrano. Dia lalantany koa io mamotaka be dia ho amboarina atao pavé koa ny totalité zany ny lalana iny izay manodidina amin'ny 1 kilomètre eo. Dia ny faefatra farany ny lalana miala vary amin'ny Ankofafo mankany amin'ny Don Bosco izay ho atao enrobé koa iny. Dia misy tetezana anankiray Amboa iny no avadika béton. Dia zany amin'ny ankapobeny miasa atao eto amin'ny ville Fianaratsoa eto. Amin'ny halavany rehetrarehetra raha totaliny dia mahazo amin'ny 7 kilomètre eo totalité ny izay fanamboarana. Zava-dehibe ny dinana satria tiako fanjakana mahafantatra fa hoe raha misy ny olana dia tokony vahana, raha tsisy ny olana dia tokony atao faingana ny malaky ny asa araka ny toromarika na men'Andriamatofiloha reny. Ary tsara ny mpiara-miombonantoka amintsika koa miaraka amintsika aty mijery fotony mihitsiny fa tsy miandro fotsiny ny atao hoe tatitra tonga any aminay tsirairay avy any. Raha misy no fanatsarana tokony entina dia tonga dia tapahana ny hevitra dia tanterahana. Ary ity tetikasa ity zavatra tetikasa lehibe satria dingana voalohany ito ary ny fahavitany ito Antsakany sy Andavany no ahafahantsika mandeha amin'ny dingana faharoa, izany hoe misy ny voalohany dia misy ny faharoa, izay no tanjon'ny fanjakana. Ary ny fahavitany le tetikasa Antsakany sy Andavany no ahafahantsika miady hevitra indray mandehandray amin'ireo mpiara-miombonantoka ireo fidikana amin'izay dingana faharoa izay. Fa ny antongavana koa tsy mipamatsy vola rery ihany no mamboatra fotodrafitrasa eto amin'ny tanànan'ny Fianarantsoa fa ao ihany koa ny faritra izay fahitanareo misy mandeha. Fa ny ministera ihany koa dia manampy ny tanànan'ny Fianarantsoa sy ny tanàn-dehibe rehetrarehetra amin'ny fanatsarana n'ireo fotodrafitrasa, indrindra moa zany ny lalana amin'ny antampon-tanàna. Lalam-pirenena lehibe no mezahana atao eran'ny Madagasikara araka ny toromarika namen'ny filoham-pirenena iny. Aty amin'izao fotoana izao efa misy fizarana asa raha araka ny ordonnance momba ny patrimoine routier iny. Izany hoe lalam-pirenena ny ministera, ny lalana faritra ny faritra ary lalana amin'ny commune
amin'ny commune mikarakara azy. Fantatra nefa fa tsy ampy ny famatsim-bola na ho an'ny commune na ny fanjakana na ny faritra. Izay no mahatonga ny fanjakana nanampy ara-bola na ny faritra amin'izao fotoana izao namboarina an'ireny lalandreny any amin'ny commune. Moa ny commune ihany koa dia ho jerena eo anivon'ny fonroutier ny ahafahana manampy azy ireo any amin'ny lalana commune ireny. Fa ny lokona ndraiky tasa mipotsaka izany dia voasara anankitelo ohatr'izay araka ny voalaza amin'ny lalàna. Dia manomboka eo amin'ny fanatsarana sy ny fanaboezana ny fanamboaran-dalana zany tsika amin'izao fotoana izao sy mametraka isaky ny ambaratongany ireo teti-bola sy tetikasa izay potsapotsahiny tsiraray avy. Raha tsy ahivina nanomboka ny 5 ny volana oktobra 2024 ny tetikasa ary tokony 4 volana ny faharetany. Eo amin'ny 5 isanjato eo ny fandrosoany asa ankehitriny, tanjona ny hanatsarana endrika ireo tanan-dehibe samihafa. Avy any Fianarantsoa dia ho an'ny Anosy-be indray isika vokatry ny fiparitahan'ny aretina Covid-19 mienatra any amin'ny 70 isanjato avokoa ny vidin'ny voly fanondrana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny ilangilangy sy ny vanila izany. Miditra fahaty-antoka araka izany ireo mpivarotra, io ihany koa ny fahaty-antoka ho an'ireo mpamokatra. Misy ela Ranarjona. Ankoatry ny famokarana sy fivelomana amin'ny alalan'ny lavanila isan'ny fotom-pivelomany ponany Anosy-be ihany koa ny famokarana sy ny fivarotana ilang-ilang. Mamokatra 5 isanjato ny famokarana maneran-tany amin'ny ilang-ilang Madagasikara ary any Anosy-be ny ampahany betsaka amin'izany. Misedra olana nefa ireo sehatra ireo vokatry ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19. Ny resaka fambolena satria mamboly ny eto Anosy-be. Iarahantsika mahita amin'izao fa ny vidiny ilang-ilang dia ny heny any amin'ny raha 5 000 ariary ny kilony fleur, izao izy lasa 1000 ariary ny kilony fleur. Izany hoe miegny tegna miegny be dia be. Ohatra izay koa ny arahantsika nahita ny lavany izay namidy tamin'ny ferinandro lasa teo dia raha 200 000 ariary ny vidiny teo aloha, dia amin'izao fotoana izao izy 60 000 ariary. Izany hoe miegny any amin'ny 70% ny vidiny ny vidianana azy teo aloha, ny vidiny amin'izao fotoana izao. Izany hoe misy impact ho an'ny population ny vahoaka ray manontolo eto Anosy-be ny fisian'ny crise amin'izao. Ka na ny olona misehatra amin'ny fizahantany mivantana io na ny olo izay tsy misehatra mivantana fa mianky amin'ny fivelomana amin'ny ara-pizahantany dia samby voa avokoa jiaby. Miditra fahaty-antoka ireo mpamboly, ireo mpivarotra sy ireo mpandrarà raha ny fanazavana. Ny impactin'izay ho an'ny mpamboly dia tegna grave satria betsaka nanao investissement na tamin'ny sehatra ny fizahantany zay na tamin'ny sehatra ny fambolena zay. Tao ny trosy nandesy nanaovana infrastructure maro samihafa. Tao ny trosy nitreretigny hoe mba ho tsara kokoa zay ny fiainana amin'ny taona 2021. Kanefa amin'izao zava-misy zao dia betsaka ihany koa ny manana trosa tsy voaloha ary ny atahorana aby aza ny hakany banque na ny banque madinika na ny banque maventy regny fanagnan'olo aby regny. Ary ny sasany azy efa misy ngeny ka ny lavany. Ohatra zao tary amin'ny Nosy-Komba nisy olo zay nivarotra lavany nietratra azo vola be kanefa nihegna any amin'ny 70% ny vidin'ny lavany zay raha nietreretigny tao andoavagna ny volan'olo igny dia tsy nahavoalo azy tsony. Ny conséquence-ny dia voatery tsy maintsy tonga ny tompontrosa dia naka ny volany na naka ny fanagnan'le olo. Hatreto miandry ny fanatanterana ny paikady apetraky ny fanjakana amin'ny fanampiana ireo mpandrarà mampiodina ny toe-karen'ny firenena ireo mpandrarà malagasy. Efa misy ny tolo-kevitra ary efa mandeha ihany koa ny fifampidiniana isaky ny sehatr'asa rehetra. Izay ny fanehoan-kevitra ireo mpandrarà avy any Anosy-be fa ireo mpandrarà avy eto Antananarivo kosa dia nanamafy fa tokony apetraka ny politika ampidirana ireo misehatra ao anatin'ny tsy ara-dalàna na ireo antsoina hoe secteur informel amin'izao fotoana izao mba ampidirana ao anatin'izay sehatra manara-dalàna izay. Io ny vahaolana maharitra afaka apetraka ho famahana ny olana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ho fampitombona ny tahan'ny fampidiran-ketra eto amin'ny firenena. Nanamafy ihany koa izy ireo fa vahaolana azo raisina izany manoloana izao crise ara-toe-karena misy eto Madagasikara izao. Mianta Randrianaivo. Raha toa ka efa nanambara ny teo anivon'ny sampandrarahan'ny fampidiran-ketra
fa tsy ho tratra ny tanjona napetraka mikasika ny vinavinan'ny fampidiran-ketra amin'ity taona ity. Nanambara ireo mpandraraha fa fotoana izao ametrahana ny politika maharitra momba ny fampidirana ho ara-dalàna ireo mpiasa misehatra amin'ny sekteur informel rehetra. Tsy maintsy miara-misalany ny daholobe vao tafavoaka ny toe-karena malagasy. Ka anjaran'ny fanjakana no mijery ahoana no ahafahana mba mampirisika ireo le mpanao asa-tselika sy ny secteur informel mba andray anjara koa amin'ny fandoavana izany eta izany. Any nge le tena molany mandoa ihany zany no voaporitra andohan'le eta fa ny tsy mandoa zay maro anisa dia avela foana zany ary miana amin'izay fandoavan-kely zay. Tsy aivina, araka ny antotanisa avy amin'ny BIT na ny Bureau International du Travail, maherin'ny 20 isanjato no miasa anatin'ny sehatra tsy voarindra io na ny secteur informel eto Madagasikara. Mikasika ny fampidiran-ketra kosa indray, raha ny antotanisa teo anivon'ny sampandrarahan'ny hetra, 7,7 miliara ariary ny fampidiran-ketra ny taona 2012 7,4 miliara ariary ny tanjona ho an'ny taona 2012 izay tsy ho tratra. Mitentina 7,7 miliara ariary kosa ny tombana farany amin'izao ho an'ny taona 2012 voarakitra ao anatin'ny lalana mifeny teto-bola-panjakana sy mpanitsiny. Izay mahakasika an'iny famelohan'ny anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia isento kely amin'ny reto tokavaritra ireto isika aorian'izay dia resaka ny vaovao mahakasika ny sosialy, eo ihany koa ny trangam-piarahamonina ary indrindra ny vaovao ara-panatanjahantena sy ny maresaka avy any ivelany. Ndawary. Vaovao Masky épicé. Salto chips maskit épicé ndray zao ny malaza, ambiance vaovao matsiro be. Aza adinoina koa salto chips fromage sy salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Résistant et sympa comme ton papa. Pour la fête des pères, profitez de 20% de remise sur tous les smartphones Telma. Et le Titan est à seulement 149 milliards TTC. Rendez-vous vite en Telma Shop. Gucci vous présente. Hey, regardez-moi ça. Ce doré, ces courbes. Vous croyez pouvoir résister au nouveau Gucci sablé? Pas hyper évident. Avec son bon goût de beurre, c'est si fondant. Fondez vite pour le nouveau Gucci sablé, saveur beurre. Allô, Atika. Fais ton camarade. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, Salam Pakatia. Pekto Zaza. Oi. Ma Pekto. Pekto, manafanan tontolo andronao. Ah ouais. Iverina atao anatin'ny fampahalalam-baovao isika efa mihamana sahady amin'ny fiatrehana ny fanarenana ny sosialim-bahoaka aorian'ny fandalovana sy ny ady atao amin'izao valanaretina coronavirus izao isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, raha nambaran'ny ministeran'ny mponina sy ny fiainana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Isy araka izany ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miambonantoka ara-teknika sy ara-bola manoloana izay tetikasa efa nomanina izay tena ara-tsy mandresy.
izy fiatraikany eo amin'ny toe-karena sy ny lafiny sosialy ny fandalovan'ny valanaretina koronavirus eto Madagasikara. Efa miomana sahady amin'ny fiatrehana izany sy ny fanarenana ny sosialim-bahoaka aoriana ny valanaretina ny ministeran'ny mponina ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Isy ireo tetikasa maro iarahan'ny ministera miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola. Isan'ny sitraka ireo tetikasa ireo ny ankohonana manerana ny distrika maro eto Madagasikara. Tsy ho disanjara ihany koa ireo zaza malagasy indrindra amin'ny sehatry ny fanabeazana. Zahay ato amin'ny ministera mponina amin'ny poste Covid teneninao, zay efa manana atao projet de programme de filet social de sécurité. Ao anatin'io misy ny ACTP asavitra mirindra. Ataonay amina district 7 amina région 7. Akazoabo, Vatomandry, Isandra, Antanifotsy, Manakara, Arivomamy ary Manandrina. Dia ao anatiny ao koa misy ny atao TNDH, vatsinankonana ozy tika, transfert monétaire pour le développement humain, vatsinankonana ozy tika. Io dia ao anatin'ny 13 district amina région anaky 7. Dia zany de misy ihany koa ny rahanay miaraka amin'ny LUL, le hoe Let's Us Learn, irahana miaraka amin'ny UNICEF. De io zay misitraka ny TMDH am'le vatsinankonana zany, de mba tsy andehanan'le zazakely andeha tsy hianatra satria ny UNICEF ny zazany milainy, Banque mondiale ny maha olombelona anao, dia ny UNICEF zany de nanome an'le LUL, Let's Us Learn ao le ndao hianatra. Dia mena vola ihany koa zany ilay ankohonana mba tsy andefa ny zanany asa. Zany le contrat amin'io. Ka reo zava-dehibe reo zany le rahanay am'le mpamatsy volana ireo. Ny parallèle am'izay ny PAM manome vola ihany koa izy ho ana famihatra any amina 500 000 individus. Tafitra tanteraka anatin'ny politika nasionaly ny fiahiana ara-tsosialy volavolain'ny ministeran'ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy ireo tetikasa rehetra ireo. Izy ihany koa ny fanainganana paikady avolenta mahakasika ny fiahiana ara-tsosialy izay eo ambany fiahian'ny primature. Mazava araka izany fa efa misy ny drafitra matipaika natokana ary ho fanampiana ireo mponina aorian'izao fandalovan'ny coronavirus izao. Ankoatra ny kalitindro efa misy araka izany ny tetikasa sy ny zavatra rehetra noman'ny ministeran'ny mponina ho an'ny vahoaka malagasy aoriana izay. Fa lafim-baovao hafa kosa mahakasika izay fanampiana ny mahantra, fanampiana izay marefo izay hatrany amin'izao ady atao amin'ny fiparitahany coronavirus izao ihany koa dia nitolorana fanomezana toy ny vary sy menaka ary arotava ny avy amin'ny mpitondra fanjakana ny ao amin'ny faritra vadivavy fito venany ho fitsinjovana ireo tena sahirana. Tsy manadino ny mpitondra fanjakana, tsy manadino ny any amin'ny faritra ihany koa raha ny fanazavany ny ministry ny asa sy ny fampananana asa izay nanatitra ireo fanomezana sy fanampiana ireo tany toerana tamin'ny omaly. Raha ny fanazavana andeha hoary arantsika ary ny fanampanazavany mahakasika izay fanaterana fanomezana izay. Noho n'le aretina zay misy moa zany marina fa mbola tsy misy an'le aretina aty amin'ny faritra asika sorana an'Andriamanitra fa misy foana ihany fiatraikany zany aretina zany. Ka dia akatoko ny fety raha teo koa moa gn'andro, akatoko ny fety ny 20 jona na dia tsy afaka kalazan'izany amin'ny fomba manetriketrika sika amin'izao dia misy ihany zany fahatsiarovana n'ireo vahoaka zay tena sahirana indrindra, dia zay ny antony nanolorana an'ireto fanomezana reto. Atolotra eto amin'ny CCO izy io zany misy vary 5 tonnes, menaka 10 tavoahangy sy ny kasibosy mba omena an'ireo zay sahirana indrindra. Fa dia natolotra ato amin'ny CCO le izy. Dia tonga eto koa zay apafantatra ny vahoaka aty amin'ny faritra zany vadivavy fito vinany indrindra eto amin'ny distrikany Manakara moa zao no misy anay amin'ny préfecture-ny Manakara fa hoe tsy manadino ny vahoaka aty mihitsy ny fitondram-panjakana fa mieritreritra foana ny anasoavana ny vahoaka rehetra ary tsy misy distrika atao adino zany. Any Toamasina kosa nanao hetsika fanairana ny fitondram-panjakana ireo mpiantsehatra eo amin'ny fitaterana regionaly any an-toerana mangataka ny anokafana ny lalana izy ireo ary mangataka ihany koa ny ahafahan'izy ireo miasa ahafahana mamelona ny ankohonany. Henri Florien sy Erino Razafimanana. Sehatra samary no miara-mikatona
taoriny nanakatona ny fitondram-panjakana ireo lalana mampitoany Tomasina amin'ireo distrika sy faritra maromaro mba ho fisoroany ny mety ho fiparitany ny valinaretina coronavirus any amin'ireo faritra sy distrika mifanolobondrindrina amin'ny distrika ny Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa. Sehatra maro araka izany no miara voatohitoina amin'ny fikatsoa ny fafamovizana sy ny fitaterana io. Voakasika izany ireo kooperativa iray manontolo izay miisa 4 ao anatin'ny zotro mianavaritra mampitoany Tomasina sy distrika ny Soaneranovonko, ao ihany koa ny zotro miankandrefana mampitoany Tomasina ny seny faritra aloatra mangoro. Mpamily taksi borosy misa 700 no miaratapaka ny fidiram-bolana samambelona ny ankonany avy izy ireo. Manginy fotsiny ireo mpanily mpanampy, ny mpanera sy ny mpotonentana ary guichetier. Ny aran'ny rony nanao hetsika fanerina ho an'ny fitondram-panjakana ireo mpiantsehatra amin'ny fitaterana regional ireto androany noho ny tsy fidiram-bola amin'izy ireo tato anatin'ny 3 volana izay. Rehefa najanona zay le taksi borosy dia nijanona zay. Nitady hevitra nananay sakafo zay nalana seza mitondra entana. Rebrebe ny fanjakana reka zay aiza transport marchandise efa hitany vonga masinjare ke zay fa taksi borosy fantanjare isan'andro ake. Alao agny ndraiky vitrana refa tampaina ohatry ny fourgon tampainany ndraikany mandeha zay agnefa patentre marchandise tsy mahazo ndraiky koa fa narefa taksi borosy. Ezako ny ndeha tao nefa zay tsy mahay mamaky tragno. Raha nahay namaky tragno zay fa elina makimakiana ireo zay tsy mahay mamaky tragno fa io asanay volovolagna io. Trano cible voalohany tamin'ny tsy fanananasa voalohany indrindra janvier zay efa tratran'ny rano be efa tsy niasa ny taxi borosynay efa fa fitapitapy vao mainka tratran'ny confinement tratran'izao coronavirus zao tena perta mihitsy zay ka magataka aminareo samanambaratongany manomboka eto Tomasina tompo hatrany amin'ny maire préfet région ny solombavam-boaka magataka aminareo ampanajana tompo mba hampio zahay. Raha ohatra hoe tsisy ny zavatra nampianareo anay sokafo ny lalana makany Ambatondrazaka tompo vavony zay anaja ny fipetra rehetrarehetra tahin'Andriamanitra nareo dia apetraka amin'Andriamanitolo Andry Rajoelina mahavita azy dia mba mangataka zay tompo vahaolana avy ny aminao apio ireo olona mba raha toko ampiasanao ambany rehetrarehetra reo mba hanampy ny vahoaka zay indrindra tompo teninay fa misaotra betsaka. Nilaza ireto mpanao fihetsiketsenina ireto fa tsy avy amin'ny fitaterana izay ataon'izy ireo no antony mbola mahatonga ny valinaretina coronavirus efa niela amin'ny faritra Lanjorova sy any amin'ny faritra loatra mangoro amin'izao fotoana izao fa taoriny nanakatonana ny famovizana no nipoiran'ireo tranga maromaro ireo. Nietsika ny tany Tomasina ireo mpitatitra fa nietsika ihany koa ary ny lanja sorabaventy ireo mponina teny amin'ny Tanjombato eny amin'ny 35 araky ny filazan'izy ireo azy tsy mazava ho izy ireo ny tiana atao manoloana ny zava-misy eny atoerana raha ny fitarainana voaray ny maraina teo ireo mponina eny atoerana zay nangataka ihany koa ary nanamafy fa tsy anaiky ny amindranazy ireo ao anatin'ny mponiny Tanjombato raha toka atao anatin'ny mponiny Antananarivo renivohitra hatr'izay. Andeha hoarantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Taoriny fidinana ifotony nataon'ny solitena avy amin'ny ministera ny commune Antananarivo renivohitra, ny commune Tanjombato ary ny ao anivon'ny Apipa teny amin'ny fivarotana fasika izay antsoina hoe 35 manontany tena ireo mponina sy mpivarotra ary nanontany hoe aiza marina no isy azy ireo. Mametra manontaniana zay dia hoe aiza marina ny tena plasy misy anay manoloana n'ireo ambaratonga anakefatra tonga dia aminay ireo fa misy no miteny hoe avy eo Tanjombato no afaka mibakeo anay, misy no miteny hoe avy Antananarivo renivohitra, misy no miteny ny solitena Apipa ka tsy hitanay tena faniny zay miantso anao zay Andriamatofolo hoe inona ny zavatra tokony ataonay, fanalana ve ny tokony solution anay sa fanatsarana ny tokony atao anay, zany ny zavatra angatahanay tompoko ka mengavy anao zay mba hijery anay hoe aiza ny toerana tokony misy anay manoloana zavatra zao. Raha ny zava-misy ny commune Antananarivo renivohitra no mpakatike any amin'izy ireo hatr'izay ary ao anatin'ny fokotany akatom-bahoaka no misoratra ny mponina. Ankehitriny raha loharanom-baovao azo ny commune Tanjombato no mikasa andray an-tanana ny fakana ireo tike ireo tranga izay tsekena hoe ireto mponina ireto izay nilanja sorabaventy tamin'ity androany ity. Zay ty iala amina katom-boaka nininy kiaka nininy kidona zay ty iala amina katom-boaka satria akatom-boaka mpanao papier anay hatramin'izay nahitanay nanajary zay zavatra teneniny fokotany sy ny commune dia manao zahay raha mbola misy raha teneniny commune katom-boaka hoe atao briky io vitanay
raha fampandrosoana zany na fivelomana na ninina dia manaiky eo anatrehan'ny fitondrana izay ny fandaminana rehetra. Raha ny fanazavana hatrany ao anatin'ny fokotany Akatobahoaka no misy ity faritra eto amin'ny 35 ity ka ny komuna Antananarivo renivohitra no mandray an-tanana azy ireo. Nilaza ihany koa ireo mponina fa mijoro ara-dalàna ary manana sertificat d'occupation tao anatin'izay 30 taona nipetrahana teo an-toerana izay. Andrasana araka izany ny fandaminana tsy maintsy apetraka manoloan'izao trano izao. Ireo mponina izay nanamafy fa vonona amin'ny fandaminana sy ny fanatsarana saingy tsy hanaiky afindra ho isan'ny mponina ao Tanjombato. Izay makasika ny fitakiana sy ny fanatana fanampanazavana natany Tomasina teto Antananarivo fa tsy mbola nahitana fivoarana kosa hatreto ny fampanajana ny zon'ireo olona manana fahasembanana. Maro ny fitarainana sy ny fandrabirabina mianjady amin'ireo olona manana fahasembanana ireo, na izany aza miezaka miaina ary miafitra toy ny olona rehetra ireo olona manana fahasembanana ireo. Ny tontolon'izay fandarana sy ny tontolon'izay olona manana fahasembanana izay no arahinao ao anatin'ny fandarana alalino rahampitso amin'ny 7:00 eto amin'ny Cool TV. Arahoary ny sombitsombony amin'izany. Manana fahasembanana ny fito faingorosan-jaton'ny mponina eto Madagasikara araka ny tatitra farany avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy. Misy eo amin'ny endriny maro ny fahasembanana mianjady amin'izy ireo. Misy ny malemy tanteraka, ao ny malemy amin'ny ampahany. Ankoatra ireo nanana fahasembanana sy trapahavoazana hatrany am-boka, maro ireo nitondra takaitra vokatra ny tsy fahatombana ny fitsaboana nandritra ny fahazazana. Zako teo amin'ny fahintaonako no voan'ny poliomyélite. Zany hoe za efa nandeha zany fa narary ako voantazo dia nitindrona dia izay no navoako poliomyélite tamin'izany fotoana izany. Ny presque gauche droite na ny vony tongotra zany fa ny droite ny tena voabe fa ny gauche zany mba afaka tetehitra kely ihany ny gauche. Dia efa nentina nitsaboana eraky ny vazantany fa Madagasikara ty fa tsy ohatran'ny tsy hita izay vokany fa tao amin'ny sery même tao Antsirabe tao ny pitsaboana ny sembona zany poliomyélite zany tao no nalefa andray aman-dreniko kilasy mandry dia tao natao ny fitsaboana dia tao no enamparay dia nanomboka tao amin'ny 70 taonako zany nazo anomboka nazo amparay ako. Manodidina ny 9 sy 9 alina amin'ireo no tsy misitraka fitsaboana na fitaovana araka ny tokony ho izy. Olana goavana ny sarany izay tsy takatry ny fahefa-mividin'ireo olona manana fahasembanana amin'ny ankapobeny. Mananika ny 400 ariary ohatra ny kiraro fanaon'ny Kilemaina. Ambonin'izay ny vy amboarina manokana ampifamatotra ny kiraro amin'ny tongotra malemy. Miantraika mivantana amin'ny fiainan'izy ireo izay tsy fampina ara-pitaovana izay. Manomboka any am-pianarana, maro no mialan-daharana noho ny antony maro. Rapitsoriva amin'ny 7 ora no anaranao ny fandarana alalino eto amin'ny Cool TV makasika izay manana fahasembanana izay fa tsy tokony hijanona amin'ny fitondram-panjakana irery fotsiny ihany ny fanampiana ho an'ny mpiarabelona hoe ireo mpino silamo tamin'ity androany ity fa tokony hirotsaka antsehatra avokoa indrindra ho an'ny fanampiana ireo izay tena sahirana eny anivon'ny fiarahamonina ireo fikambanana na olon-tsotra afaka manantanteraka izany amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao. Nanome fanampiana ireo silamo ary nanamafy ihany koa fa zava-dehibe ny fanomezan-tanana amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao. Andeha ho arahintsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Fizarana colis alimentaire hoe fanampiana ara-tsakafo mba ho fijerevana ny resaka mahaolona zany. Olo mety mihevitra hoe mbola anatin'ny Ramadan efa lasa tsika efa talohan'ny Ramadan tsika efa niezaka nizara izay kely nananana indrindrandrindra moa tanatin'izany volana masina Ramadan zany nefa tsy mitsahatra hatreo ny fijerevana ny mahaolona. En plus koa tsika mbola anatin'ny confinement anatin'ny ino ma zany le état d'urgence ka noho izay
misy havatsika avy any andafy any surtout zare bosniaka izay miaraka amintsika mandrakariva amin'ny fahasaranantsika eto Madagasikara ka noho izany nozaran'ny APMM ny zavatra kely izay nomenisy ireo. Vaovao makasika ny fanatanjahantena kosa indray ary inona fa mahalinany rehetra mbola mijanona ao anatin'ny top 100 hatrany ny barean'ny Madagasikara eo amin'ny filarana ao anatin'ny fédération na iraisam-pirenena ny FIFA amin'ny baolina kitra tsy metrika teo amin'ny toerana nisy azy araka izany ny ekipam-pirenena malagasy. Henri Florent. Roa volana aty aoriana indray vao nisy ny filaran'ireo ekipam-pirenena mpikambana ao anatin'ny fédération na iraisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA. Taorian'ny famoahana izany tsy nisy fiovana firy ny laran'ireo ekipa tamin'ity indray mitoraka ity raha toa ka tsy nisy fifananana tatoato izay azo andrefesana ny zava-bitan'ny kluba tsirairay avy. Raha ho an'ny Barea de Madagasikara manokana mbola mijany eo amin'ny larana faraiky amin'ny 90 isika maneran-tany ary manana isa 790. Eo amin'ny larana fa 20 ny liona ny Terangavy any Senegal ary eo amin'ny larana fa 17 kosa i Tunisie. Raha eo amin'ny larana faraiky amin'ny 30 ny Voromahery ny Nigeria izay nandrombaka ny medaly alimo tamin'ny kana 710 lasa teo iny ary any amin'ny larana fa 530 iry zareo Algériana tompon-daka farany. Mbola eo alohan'ny Barea ny Madagasikara no misy ny Elefanta ny Côte d'Ivoire izay eo amin'ny larana faraiky amin'ny 20. Any aorian'ny Madagasikara kosa i Kenya sy Niger ireo ekipa roa tonta ireto izay samy revondrona amin'ny ekipa malagasy ao anatin'ny fifantsana ho an'ny kanina 2020. Raha ho an'ny aty Afrika kosa mbola iry zareo Senegalais no mitazona ny larana voalohany ary any amin'ny larana faraiky amin'ny 20 aty Afrika no misy ny Barea ny Madagasikara izay azo ambara fa isan'ireo ekipa sanga ny Barea ny Madagasikara aty Afrika. Mbola voatazon'ny Belgika kosa ny larana voalohany maneran-tany ary manana isa 570 izy ireo ary any La France tompon-daka eran-tany izay manana isa 370. Any amin'ny larana fahafito no misy any Portugal izay misy any CR7 tompon-daka ny Eropa tamin'ny taona 1920. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany amaranantsika ny fampalalam-bavao nanao fihetsiketsehana tamina faritra maherin'ny 30 tany Frantsa ireo mpifindra monina tsy manana ny antota taratasy ara-dalàna antsika izy ireo ny erisetra ataon'ny mpitany filaminana miaro ny sistany ary mitaky ny ampanaran-dalàna azy ireo ny LDS sy ny CGT solidaire. Fanadidino amin'ny sariny France 24. Amanarivo ireo olona nanao fihetsiketsehana tany Frantsa androany nampindra fikambanana mpiaro ny zon'olombelona. Tsy manana antota taratasy ahafantarana azy ireo na ihany koa tsy ara-dalàna nitondra sora-baventy miorakoraka mitaky ny enony ny fanjakana azy ireo. Ity raim-pianakaviana ity 5 taona izay no nipetrahany tany Frantsa ary tsy manana antota taratasy anefa ny tena ny hatramin'izao. Tsapany ny lanjan'ireo antota taratasy ahafantarana ny momba azy toa ny fahafahana manambady ara-panjakana mahazo asa sy ny sisa nefa tsy afa-manoatra ny tena ny ranonambarany. Ankoatra ny fitakiana ny fikarakarana ny antota taratasy tsy eken'izy ireo ihany koa ny erisetra ataony ny mpitandro ny filaminana mpiaro ny sistany amin'izy ireo. Tapitra ny fampalalam-bavao tamin'ity anio ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ity alina ity ihany koa dia miarahaba ny ray rehetra ary maniry ihany koa samy tratry ny fetin'ny iray ho an'ny rapitso izay ihany koa mamarana ny fampalalam-bavao mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.